Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tian'io ty Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Corée de Madagascar. Miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fandarana ho izitsika ny fiandohan'ny herinandro izao erabana ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Corée de Madagascar Frank Ramarson miarabanao eto amin'ity fandarana ho izitsika ity. Miarabanao sinezy ary miaraba koa zany amin'ireo mpiainotsika amin'izao takarivo izao. Ny anisan'ny matombo avao ary azo lazaina hoe naresaka tamin'ny faraparan'ny herinandro teo sady azo lazaina fanibatorana tamin'ny eno manjery samihafa tamin'ity androany ity teo ny fandresena azo ny Maquis de Madagascar tamin'ny fionana tamin'ny Namibia ka nampiakatra antsika midingana ambonimbony zany eo amin'ity tarantsy ity aty amin'ny kontinanta beany Afrika nisy ny fanomezana tambony nataon'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ho an'ny ekipa Maquis de Madagascar teo ihany koa ny fanatrehan'ireo tompon'andraikitra ambony isa tokony masy vahiny zany lalao zany ho an'ny Corée de Madagascar ahoana ny fijerinareo an'izay rehetrarehetra zay. Ho an'ny Corée de Madagascar aloha dia miaraba aloha ny ekipa nationale tsika amin'ny rugby izay hita fa hatramin'izay kosa teo amin'ny ireo fédération sy taranja izay hoe ataontsika hoe mahomby dia ny lalao rugby no isan'ny mandeha tsara indrindra. Arabana koa zany ny filohan'ny fédération izay ny lofo izay nanao izay nety rehetra navitana nio ato voalohany aloha le ataontsika hoe organisation le kanina teto fa koa zany dia nandresiko na dia tsika zany natao hoe saika hoe faralahy ihany tamin'ny voalohany tamin'ity resaka groupe B ity dia voalohany isika zany zao dia mandangana midingana manaraka. Ny azo lazaina dia hoe rehefa misy fédération nange totsika hoe manao zavatra sérieux ary azadiny fa na amin'ilay hoe fikarakarana fotsiny ary an'ireo mpilalao fikarakarana amin'ilay championnat dia hita fa national dia hita fa tena miasa ilay fédération. Koa arapainy zany le président Nandriamato Marcel Akotomalala amin'izay. Ny zavatra faharoa dia ny hoe naharisy isika zany tokony am zany fa amin'ny anatin'ny ataontsika hoe endriky ny image na ataontsika hoe firenena any ivelany dia ny sport no zava-dehibe. Rehefa misy manana vedety sportive ianao manana ekipa sportive ary miroborobo ny sport dia izy saratry ny fampandrosoana zay ka nataon'ny zava-dehibe nataon'ny ty taranja rugby ity zany dia mampamirapiratra atsika aloha eo amin'ny lafin'ny Afrika momban'le momban'ny atao sport ary tokony manaloka ihany amin'ny fédération nafa toy ny fédération baolina kitra zay mampiny ataontsika hoe FIFA ary manao zay fitsiketsehana rehetra. Fitsiketsehana moa mibetraka fa ny eo amin'ny lafin'ny vokatra dia tsy misy mihitsy mety ampanao gazety aza moa natao fa firitoana zay zany zao tao ny ireo mpitondra amin'ny fédération baolina kitra dia mbola tsy misy ihany fivoarana zay misy anefa amin'ny baolina kitra no isany taranja sy akafizy malagasy mihitsy ary karazana baromètre sy température eo amin'ny lafiny ko politika satria rehefa misy lesoka eo amin'ny kilalao fomba filalao eo amin'ny baolina kitra eto Madagasikara dia hita fa mararirary ny fiainam-bahoaka mararirary ny fiaina politika satria miaina amin'io ny vahoaka malagasy ka zay nataoko anao hoe eo zany rugby zay ataontsika hoe naafaka an'izay lesoka zay ary nampamirapiratra ny fitondrana ny ataontsika hoe ny sport eto Madagasikara. Fanaizana zany teo ihany koa ny fanoana ny filohan'ny tetezamita ny fikarakarana rehetra tamin'ny fahombiazan'ny fédération ka nahitana ny fandresena ihany koa Frank Ramarson. Eny nisy le ataontsika hoe fikarakarana ataontsika hoe fanampiana fa tsy tokony ama fanampiana vonjy-tavanandro any le farany teo satria raha ny promesse nataony talony io dia tsy tokony hoe 40 millions d'ariary fotsiny ny volany omena satria fa nisy hoe raha zao dia mena 500 000 ariary
raha tafita tamin'izao tany io dia zao no volazona 4 millions d'ariary zay tokony ka tokony fa tsy nampoziny ihany le hoe andresy le makifa tamin'ny faraparany teo le hoe alohan'le kilalao mifanomboniky lalao zay nanipy an'le chiffre 40 millions d'ariary fa zany akory tsy hoe ataontsika hoe anamelo anazy satria tetika politika misy any anatin'io sy récupération politique hitanao zao fa amin'ny gazety sasany hoe nahitany ambassadeur français tokilany dia fa mana interprétation izy io fa ndeha fédération nangenina nasan'ny ambassadeur français sy ny Sudaf sy ny Marocain nanasany rôle manakajy reo ka asina interprétation politique ndray la izy satria tonga teto ny membre ny congrès américain dia io zany tambony image minambotsy reo ohatra hoe miaraka amin'ny français izy anefa tsy zany mihitsy natao réalité eo anatin'le diplomatie ankehitriny satria miaraka zao na ny français na américaine na ny européenne na ny sadaiky amin'le totsika verenao resaka politika amin'ny fahamana crise eto Madagasikara noho izany dia ny hoe fifidianana zany teny CENI androany arivo hoe roviana CENI zany dia tsy maintsy manaraka ny hevitry firenena mikambana ka raha tiany no azo vola tiany misy fanampiana avy any ivelany eo zany dia safidy izy na anaraka ny ataontsika hoe fitondrana unilatéral ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay mitady législative amin'ny farany taona na hoe anaraka ny tompontsoam-pirenena malagasy hoe anana hoe ataontsika hoe organisation fifidianana manara-penitra sy azotsika fanampiana avy any ivelany ary tsy azotsika rehefa vita amin'ny fifidianana crise vaovao indray. Fa ny nanaitra Frank Lamarson tamin'le fandalovan'le congrès américain reo tsy eviny any moa zany nahitana avy amin'ny démocrate sy ny républicaine nitsinonany tamin'ny Flora Joel inona no andikany Corée de Madagascar an'izay hoe karazany hoe faniliana nga ny filohan'ny teteza mihitsy zay nefa aza donona fa voasoratra mitondro zotra zay anoanany Amerikanina ny SADC ny ezaka rehetra amin'izay fampiarana ny sordalana zay ny mahafilohan'ny teteza mita ny Andry Rajoelina. Logique politique hoe communauté internationale io Andriamatoa Andry Rajoelina hoe nandalo tany Frantsa ny raha sy ny mpitrona Frantsay tsy Andriamatoa Jean-Christophe Mitterrand hoe nandalo teto tamin'ny elanelan'ny toro faharoa tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina tsy ary zao zavatra zao dia ny hoe tokony fantarina fa Andriamatoa Belgique dia premier ministre de consensus zany hoe nekeny ireo ankolafiny maro rehetra hoe ho tendrena premier ministre ireo zany no nanenjy any Andriamatoa Belgique ary nanolotra hoe tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina zavatra ray zay faharoa Andriamatoa Belgique dia légitime satria communauté internationale dia manaiky azy tsy takana Andriamatoa Andry Rajoelina na teo amin'ny feuille de route izy député zay mbola ampidiry zao anatin'ny article 98 ny accord Cotonou ihany izy mbola ataontsika hoe karazany Amerikanina milaza hoe izy dia naka fitondrana tamin'ny ataontsika hoe voa lalana tsy manaraka ny ataontsika hoe lalam-panorena tsika an'izany zany fa amin'ny zareo ny teteza mita dia ny filohan'ny gouvernemanta no mitondra ny teteza mita hitondra ny fivoahan'ny teteza mita ary zay no efa nitenenina hatramin'ny voalohany Andriamatoa Andry Rajoelina izay tsy mety ataontsika hoe mipetraka amin'ny toerana izay misy azy tokony mipetraka amin'ny toerana président izy fa tsy mitsabaka amin'ny raha ataontsika hoe fitantanana ny gouvernemanta sy zava-misy ohatrany ataontsika mbola miresatsika ihany zao hoe mbola izy ihany hoe chef suprême des armées nefa tsy chef suprême des armées izy mbola izy mbola mandidy hoe nefa hélicoptère andeha ho ary tsabako anatin'ny raharahany resaka ataontsika hoe hôpital manara-penitra tsabako anatin'ny raharahany Airbus ka tiako lazaina aminao dia ny hoe zay zavatra iny hitany any felany ary hoe tsy mety izy zany ifandray ireo fanjakana ny européenne amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina manokana satria Andriamatoa Andry Rajoelina tady tatana ny vola ny fanampiana international zany azo antoka kokoa zany ny premier ministre amin'izay resaka zay Frank Lamarson izy premier ministre de consensus ary premier ministre inclusif izy zany tokony zay aoja iny na diso an'ilay tany Bruxelles wa dialogue politique ny resahana miverina amin'ny dialogue politique nidongy ny filohan'ny teteza mita hoe alefa miaraka amin'ny filohan'ny gouvernemanta ny ministre ny vola hoe hitatana an'ilay vola hitaky an'ilay vola fa manaraka zay io koa manko mahaveriko ihany koa ny vahatsoany sasany hoe ny
nandiana matoa Premier ministre efa nyteneny de hoe isany de le hoe 100 millions d'euros aide ho an'ny fanampiana ho an'ny totsika hoe vahoaka population soso efa manao efa ao anatin'le package io lazaina andreo fa hoe mbola tsy azo le vola mbola io mpanaovana le resaka fifidianana nge tsy ao anatin'ny conditionnalité an'le 100 millions d'euros le 7 millions d'euros no anatiny hoe tady any volino fa zay le hoe mampifangaro zavatra tsy mitovy zay ray resaka fifidiana ray resaka ataotsika hoe resaka hoe ao anatin'le 10e fety zany nisy vola 100 millions aloha de misy vola aveo 277 millions mbola tohizana am'le négociation septembre izay ngamba no ataotsika tsy voazavana to Premier ministre azy koa rehefa le izy mantsy misy manko zavatra official misy zavatra tsy official no lazaina fa raha tsara kokoa angamba hoe mba olona zany hoe nelaintsika mpanao gazety hoe matsilo saina mahalala ataotsika hoe zava-misy ny amina accord no accord de pêche azy amin'ny Union européenne mbola saika zava-doza ho an'ny sasany hoe fa hoe tsy de manjary loatra sa misy contradiction ihany hoe le hoe tsika sady manao accord ihany no misy problème am'le hoe fanjonona aty amin'ny ranomasina iny ihany zavatra accord zay zany tokony hoe alalina tsara fa raha araka ny fahaizany teny ro mpanapahaizana eo amin'ny diplomatie sy ny rehetra tokony négocier ny Madagascar io accord io mba azona an'le déblocage global taty aoriana satria afaka raha ohatsika tsy nito tamin'io de afaka manao pression mpanjony européenne amin'ny Union européenne hoe tsy afaka makany zay fa zavatra zany ho resaka teknika ohatrany zany fa mba ampisokatra koa ny sainy mpitondra hoe rehefa ohatran'io de amin'ainao tsara fa convention des droits de la mer tafiditra anatin'izany accord de pêche ny etsetera tokony zany hoe isy karazana fahaiza manao eo amin'ny lafiny ataotsika hoe négociation ataotsika économique sy négociation diplomatique zay zany no akosoka lazaina momba an'izay ia fa mbola zay resaka araboly zay ihany Franck Ramarsson nareo to amin'ny Corée de Madagascar tamin'ity androany ity nilaza fa tsy misy vola ntsony amin'ny kitapom-bola mpanjakana vonomalinomaly nefa ny front tetezamita misy karazana fanomezana fampanantenana ho an'ny makidy Madagascar 7 tapitrisa ariary vola vaizy aloha ny ndremato front tetezamita misy teti-bola amin'ny fiatidinan'ny republique ny zavajangama mahavarina aloha zany fa ny famohanany vola 200 millions ho an'ny maki de tsy maintsy manaraka règle d'orthodoxie financière ao anatin'ny budget ny loi de finance aveo anatin'ny chapitre ny présidence aveo le 200 millions ohatry zany zavatra magara nge de zao ny ataotsika hoe mpitondra ankehitriny tsy manaraka tsony natao hoe règle budgétaire tsy manaraka tsony le hoe bonne gouvernance financière zany hoe ny vola mivoaka tsy tafititra anatin'ny loi de finance de efa mitetina hatrany amin'ny centaine de milliards d'ariary amin'izao fotoana zao tsy zany zao volana inimbolana zany ny satria maniny satria be loatra zany raha imprévu zay tsy nitafititra ato anatin'ny fanjakana dia manjary ny compte ny trésor amin'ny banque centrale zany dia mifonctionner tsy ara-dalàna tsony zany hoe ny manao tirage fona ny trésor zany mba hanetsemana ohatra hanetsema le hoe manao misy interfirany dalo ty tsy maintsy mena vola nge maramila logistika miaka ohatra zao tamin'ny de voalohany tao ny kapisato mitaky vola ohatra zao ny mpampianatra ohatra zao ny bourse any velany ko zay taoko fa tsy imprévu zay tafiditra tao anatin'ny budget mpanjakana tsy voaloha zao fa enim-bolana le mpianatra ny velany zany hoe ny fangalana vola any amin'ny trésor amin'izao fotoana zao sy ny fanaovana dépense zany hoe tsy mifanaraka amin'ny loi de finance de mamono ministère hafa azonao tsara zay fa mitarany ministère satria alainany amin'ny tsy misy taloha mantsy ohatra hoe raha ao anaty ministère reno manao affectation chapitre A amin'ny chapitre B de manao arrêté fotsiny ao amin'ny ministère tia ministère hafa nalaina ny vola la finance de sy
mandovolan'ny tokony secteur hafa mila décret zany hoe décret de virement avy eo ataontsika régularisation any amin'ny loi de finance etc tsy misy an'izany so de tsisy miteny tsisy loi de finance rective zany mikasy dolo zany zao le fandoavam-bola am'ireo mpamatsy entana sy ireo zao de mana problème satria tena raha ny arrêt de paiement ny fanjakana interne zao de efa ngamba efa misy enimbolana fidy vola amatao anazy ny sasany tsy voaloha ohatry zay koa zao ny bon trésor hoe otsinona marina moa zao ny encours bon trésor rehefa misy firy 1000 milliards ka raha-rapitsy sur banque reo sur olo mangataka amin'ny fanjakana aloha avy io de tsy manam-bola andoavana zay izy anefa ny tiako lazana an'izay hoe fanjakana de mila vola zany centaine de milliards d'arary isam-bolana mikapony trésor ary vao tamin'ny chômage hoe nangataka tamina adjudication 80 milliards d'ariary sy andoavana zavatra maromaro pitsipitsy ny fanjakana ao anatin'izany 80 milliards zany d'ariary zany raha tana hoe bon trésor zay zany hoe financement bon trésor mbola misy remboursement mbola tsy maintsy atao fanjakana am'roger nanao surception tam'izany dikan'izany de zao hoe tsy manam-bola tsony ny fanjakana am'izao fotoana zao ataontsika hoe anaovana tournena le resaka fotsiny ngam'izany zao hoe tokony mafankarana mampiasa-panjakana zany volana ary faharoa manaraka zany de zao tsy manana devise ko zany zao ny banque primaire amezana an'ireo vezivezy makany velany satria tsy ampony devise erina satria hoe tsy miditra amin'ny volan'ny de efa ngamba efa d'exportation donc banque centrale amin'ny devise satria hoe tsy mamatsy volany tsony ny investissement mignon amin'ny banque centrale amin'ny devise ary koa sarotra amin'ny trésor ihany koa nefany tonga de mibaika ny banque centrale manana 1,5 milliards io de avoedy mila contrepartie zany hoe aizany création monétaire tolo zany eo zany nataoko anao hoe ny fanjakana ny administration mila miodina foana isanandro carburant etc ary zay zany nataoko hoe zay no mahatonga ny olona hoe tsy manambola tsony cessation de paiement zany le olona satria raha vao sahirana manko zay de sahirana koa ny opérateur sahirana ny karetsika amin'ny fournisseur tokarena sy ny reprojet rehetra zay mandeha am'izao fotoana zao ka zay ny mbola resahako eto hoe tandremo fa tsy misy contrôle tsony zany am'le dépense mifivam-bola tsisy manaja règle ary teo mbola fanontaniana ray ina nanaovantsika le 100 millions de dollars ny fiscaux andraky ty ny androany dia mbola tsy misy le atao hoe ordre de recette budget hoe miconstaté hoe ao le vola ve 100 millions de dollars anefa nylazaina fa efa misy 50 millions de dollars efa ataontsika hoe efa nampiasaina mampikaza am'le zany raha ny tany hafa ary zava-misy de zao ho avy ny FMI sy ny banque mondiale anao zany izy fisafona anao audit mouvement monétaire situation monétaire mouvement ny dépense publique mouvement momba ny etra miditra tsara ve ny etra am'izao fotoana zao ao tsara ve ny etra ve de afaka mameno ny budget mpanjakana tsy misy déficit io zany tsy maintsy financier amina place abie sy ny sasany zao satria tsy possible atsony satria efa mampiasa zany place abie tsika zao am'le hoe tirage ny trésor any banque centrale atsina amin'ny banque ny fanjakana dia tsy maintsy ataontsika hoe famitana vola isan'ny zavatra atao am'izao fotoana zao anefa zako hoe zay ve nandoavan'Andriamanito Rajoel miaka amin'ny trésor ndray zao no tirage de maka 200 millions zany de izy zay manko ny problème zareo mieritseritra hoe volany ny volan'ny banque centrale volan'ny fanjakana malagasy fa tsy volany azo ataonao hoe anjo mila règle zany zao ka rapitsy raha tsy otsony de eo zany mbola hoe ahoana ny amnistie an'zareo rapitsy ono ny fipepahana am'le réconciliation satria tsy maintsy angatahan'ny olona zay ohatrany angatahan'ny olona tamin'ny Marc Ravalomanana nangatahan'ny olona tamin'ny Ratsiraka hoe ahoana ny fitantanam-bola anareo eo azy any tena mbola hoe olana be rapitsy rehefa hoe avy ny fifidianana antsika satria raky ny fitenehana raha tsy misy azy l'aide budgétaire ty tsy anambola tsika an'izany fifidianana zany raha tsy hoe misy ataontsika hoe atsahany fanamasina angamba any amin'ny trésor de mahita vola tota vavondray
ia ao anatin'izay rehetra zay Frank Lamarsaina inona no tokony andraikitry ny parlementaire satria tokony misy fepetra raisiny ve mahakasika an'izany ka contrôle parlementaire zany ny asany mahay an'izany ve aloha reo napetraky ireo sa tsy contrôle sambolana izy tokony contrôle hoe ahoana ny action parlement de contrôler les actions gouvernementales isan'izany zany ny vola manao ny asany koa hoe Cour des comptes hoe manaraka ihany ko zay zavatra action de contrôle la fahatelo de société civile raha manana an'izay tout ce qui est faculté zay izy fa ny parlement mihitsy tsy manao ny asany eo zany tsika no tokony atsiaritena hoe loha zany ny totsika hoe loha zany manao zavatra hafa loha zany totsika hoe miady sehatra amin'ny totsika hoe mbola hoe lalàna momba ny zoso nefany pour que mba mandeha le lalàna misy enimbolana fidifolo amatao azy ny sasany tsy voaloha ohatr'izay koa zao ny bontre mila vola ny fanjakana de tokony jereny zany ahoana ny fandanimbola mpanjakana zay ny tena asany isan'ny asany zay angamba tsy mahay tsy nampianarana an'izany raha amin'ny mitendrena na misy parlementaire fa de tsy manao zay totsika hoe contrôle d'action zay zay sorananao Frank Lamarsaina teto amin'ny fandaranao isika tamin'izao androany zao misaotra anao sinezy ary mame totsika hoe amin'ny larobia indray zany mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina zao hoe otsinona marina moa zao ny encours rehefa misy 4 000 milliards